ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka tsy nitsitsy ireo ministra ny solombavambahoaka timina. Fanoerana mipetraka ho mpanohitra foana izahay ho maître hanitra Razafy Manatsoa. Piasan'ny postra manao fitakiana raikitra sady ny fandrahonana. Makasitraka anao hatrany misafidy ny fahita lavitry ny MBS ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao amin'ny kafaliany indray ary no entiko hiarabananao manasanao sady anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny fitanterana ary no anomboantsika ny vaovao izao alina izao dia nijanona tsy nisy ny asa ny taksi be amin'ny zotra asho any androany. Taksi be amin'ny zotra asho izay miazo ny sabotsina mianiny toy ny olana tsy namelana azy ireo iantsona amin'ny fiantsona ny taksi be eo Analamahitsy sy Amboditsiry no antony. Mitatitra amintsika ny vaovao amin'ny sary sy rindrany sary ny Mathieu Prince. Na diodio tsy nisy taksi be asho ny asa androany ao anatina kooperativa telo mampitoy ny sabotsina miana sy Antananarivo ary komina valo hafa aty amin'ny distrika Navaradrano A. Efa ny 14 ny volana Jona no tokony ity zotra ity. Noho ny tsy famelana azy ireo iantsona eo amin'ny fiantsona ny taksi be Analamahitsy sy Amboditsiry. Nampitokona fiara zany dia ny tompona tôbila satria noho ny fahateantoka ho andry zareo reo dia ny tompona tôbila mihitsy no nandray andraikitra hoe tsisy miasa tsony ny tôbila amin'ny Alakamisy. Dia rehefa izay no tapaka zany dia nandray andraikitra ny tompona tôbila hoe allo ary izay ny andray andraikitra satria raha ohatra mpitatana manko tsy afaka ny hitarika ny tompona tôbila tsirairay avy amin'ny mahampitatana azy hitarika na hoe hanimba zavatra olona dia ataovy ary ny fitakianareo fa atao ampilaminana tsy manelingelina ny fiainan'ny vahoaka. Nefa misy voelingelina ihany amin'ny fiainan'ny vahoaka satria tsisy mibisy mandeha tongotra ny olona dia noho ny fitakiana nefa mba ho fanairana ny komina Antananarivo renivohitra zany le zavatra atao hoe mba ho tonga saina ihany satria olon-dehibe mahafantatra an'izany asa mba hoaka le atao fa tsy hoe asan'olo tokana. Efa nisy ny fifampidiniana teo amin'ny filohan'ny kooperativa ato anatin'ny zotra asha sy ny komina Antananarivo renivohitra saingy tsy nisy valiny fangatahana. Sanatria hoe manao fananiny zay fa lia mampandela zavatra ataon'le komina urbaine Antananarivo hatramin'izay angamba teo nisy arety eo dispensaire Amboditsiry tapitapoka te zay tonga dia tsisy are somary zay mbola niasa sabotsy tonga dia tsisy are an'le zantsony eo opany ino mahazo an'ilay chauffeur tena vay vopan'le polisy communal dia zay ary mifamalita aman'olona dia avindreo lizy lizy zany tokony mba hoe avy aloha le olona mba hoe mba name aloha le olona mba hiala aloha androany fa tsisy an'izany le izy dia zay lasa mifamaleman'olona zay nefa manenjy bola. Niditra antsehatra ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara maro loatra ny fitaranana voaray avy amin'ny mpanjifa. Voalohany ho anay mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia nazahoanay fitarainana izy io 800 n'ireo mpanjifa zany dia nitaky ihany koa ny amerenana nioa are anankiroa ireo. Mazava ho azy zany nidiranay mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia tsotra miainga amin'ny fitarainan'ny mpanjifa. Ny faharoa tsy maintsy mijery ihany koa nefa ny resaka mety ho pitsopitson-javatra rehetrarehetra hitera ny loza mety hiteraky ny tsy fisian'io are io. Isan'ny aina ny fahasairana nateraky ny tsy fisian'ny taksi be izao ireto olona miandry fiara andehanana eto sabotsina miany ireto. Misy ny asa ody saingy voatery miandry eto aloha satria tsy vita ty tongotra ny lalana. Tsara kaka vao marina vao hatrany tonga teo dia tsisy dia inona moa ny atao amin'ny tsatoka eto. Dia raha tsisy mihitsy zany dia miverina fotsiny. Tsy maintsy doa izy Ahoana mety fahitana ho azy zany jaly zay amin'izao. Azao avy nianatra dia tamaraina nahita bus ihany fa noho ny andeha hody aho zao dia tokony andeha hody aho zao dia tsisy bus mihitsy fa tavela eto. Mba mangataka hoe verina le busiko dia mba alamin zareo le resaka reo Analamahitsy satria izay tena angatahan zareo. Zaho io zao andeha ho any Ambohimangarova any andeha hiasa miditra amin'ny sivy dia efa tamin'ny valo tonga teto dia tonga teto aho zany gaga be hoe tsy misy bus dia
miandryandry any zany hoe sao dia mba misy bus occasion mandeha dia hatramin'izao moa zany dia tavela eto mafimafy any hoe andeha hiasa ianao dia tsy isy bus zany dia nefa tsy tonga dia tongotra dia tsy maintsy miandry izay fandaminana eto aloha. Taxi be manodidina ny 900 eo no mivondrona ao anatiny zotra H. Tsy mbola fantatra kosa ny toy ny fitokoana nataon'izy ireo. Eo amin'izay vaovao mikasika ny fitakiana izay hatrany dia hiara ny antso-izay ny mpiasa ny onivon'ny postra malagasy amin'izao raha mitaky ny zony feno. Tsy vaovao eto amin'ny firenena intsony moa izany toy ny tamin'ny vanim-potoana ny teteza mito ary mitohy hatramin'izao fitondrana izao. Raha onana avokoa izay maneho hevitra ka manohitohina ny mpitondra sy ireo olona akaiky azy. Ravorafy mahenina tahiry ny aina. Roa androandroany no nanatanteraka fitakiana ireto mpiasa ny postra malagasy ireto. Vaomaly no nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety ity mpitolona iray ity izay nisolo teny ireo mpiasa rehetra manerana nosy. Vao ny alina io anefa nandeha ny fandrahonana fa hogadraina raha mbola mitontolona ho an'ny androany. Raha toa ka mbola mitohy io tolona io raha pitso dia samborim-potsiny eto ianao raha pitso maraina. Fantatro tsy fantatro ny feo fa lehilahy le izy amin'ny folo sasany alina. Amin'ny folo sasany alina satria ny tena moa ao anatin'ny fanomanana ny tolona dia mbola tsy matory ka izany antony anisany hoe facteur psychologique ataoko hoe andemena ny tena fa tsy mihemitra amin'izany tsika tsy mihemitra amin'izany satria efa nanao voady tamin'ny postra malagasy ny tena hoe hijanona atao amin'ity orinasy ity dia na ino kitona na ino kihatra tsy maintsy totosanay ny fitakianay tompoko. Dia olona nitenenina hoe hosamborina ao anivon'ny ministera dia mariako eto fa tsy nandray anjara tsy niteny tamin'ny haino manjery izy omaly. Dia ny olona anankiray nahazo menace fa hosamborina dia Andriamatoa Andriatsilavo Ravony Artsona le nataonareo interview omaly. Fanagadrana trano ve ny vahaolana ho an'ity fitondrana ity? Firifiry izay no nadoboka ponja fa nanao fitakiana na koa mikasa ilaza ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra sy ireo mpanaraty aminy. Firifiry ny antso efa nataona olon-tsotra ny mpanao politika sy ny sehatra iraisam-pirenena mahakasika ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny fahalalana amin'ny teny ataon'izao fitondrana izao. Hatramin'ny mpanao gazety dia atsanga mitondra ho fahavalo ka ratsiana eraky ny tambazotra ny serasera. Mibaribary fa misy atahoran'ny fitondrana ao ka matahotra ny voahan'ny marina. Hany ka izay manotohina azy ireo dia tapena mbava vetrany. Ny vaovao makasika izay fitakiana mpiasan'ny syndicat ny postra izay hatrany dia mitohy ary tsy hijanona ny fitakiana ireo mpiasan'ny postra raha tsy miala amin'ny toerany ny minisitra. Teboka enina moa no notsindrian'izy ireo ho antony mahatonga ny fitokonana ary tsy azo leferina. Tsy sintsony izy ireo ny fangatahana fisaonana amin'ny minisitra izay mini manao be marenina. Ravorafy mahenina sy tahiry ny aina hatrany. Nabaribary ny mpiasan'ny postra fa tsy manambola entina matsiana tetikasa ny ministera izay mpiaizy ireo ka ny volan'ny postra malagasy no teren'ny minisitra matsy izany tetikasa izany. Tetikasa izay tsy misy mivaingana rahateo toy ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ny oniversite izay niverina teny Ankatso ihany. Nanamafy moa ireto mpiasa ireto fa tsy mahafehy ny fitantanan-dra-raha-mpanjakana ny minisitra napetraka eo ary mahatonga fikorotana eo amin'ny asa sy ny maro hafa. Tsisy zavatra mba noentiny nga minisitra ho an'ny postra malagasy fa tery vaimanta sy baiko midina foana no ataony ato anivon'ny orinasantsika. Tsy ekena ny fanilikiliana sy fakana ireo trano sy fototra afitrasa fiasan'ny postra malagasy izay omenany privé direction générale raha antsika mahita io ambony io. May hatramin'izao tsisy fanamboarana. Tsy ekena ny fanambaniana ny teknisianina malagasy. Sy fieritreretana ny mpiasa ho tsy mahay na inona na inona. Eo ihany koa ny tsy fiainona sy tsy firarahina ny sosikevitra avy aty amin'ny postra malagasy. Hita sy tena tsapa fa tsy mahafety fitantanan-draharaha am-panjakana. Ny minisitra sy ny forongony ka terena ny teknisianina anaonao foana. Tsy ekena ny filazana tamin'ny haino aman-jery fa tsy manara-dalàna ny postra malagasy. Lalàna mbola velona mbola tsy abrogé tompoko ny loi 93/001 sy ny décret na didim-panjakana 94/510 sy 94/511 izay mifeha ny postra malagasy. Tsy ekena ny filazana fa misy gabezy ny fitantanana ny postra malagasy. Ny minisitra kosa dia manery ny postra malagasy
amatsy vola retetika asan'ny ministera izay tena hita sy tsapa fa tena miopapana ary tsy zaka ny teti-bolan'ny postra malagasy akory. Manamafy ny fitakiany ny alan'ny minitra ampiasan'ny postra ary nilaza fa tsy tsahatra raha tsy voavaly izany ankoatra ireo teboka hafa tsy mbola voava. Takina ny fanalana tsy misy atakandro anandray matora mahery jaune. Takina ny fanajana ny lalàna velona ka hanajana ny fahaleovan-tena ara-pitantanana eto anivon'ny postra malagasy. Atsaharo ny tetika izara ny postra malagasy ka hanaovana amehana ny statut ho famotehana azy. Takina ny famerenana ny postra malagasy ireo birao sy trano fiasana hatr'izay fa tsy omena ny privé. Atsivona fifamparitaka ihany koa ny compte miafina any amin'ny tambazotra Facebook amin'izao manaratsy ireto mpiasa ireto ary mandiso ny fitakiana sindikala ataony. Mitohatra ny famonoana afo sy fiarovana ny zavatra tsy mety atao mpitondra raha manomboka misy fitokonana sy manao fitakiana saika manerana ny nosy. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fitakiana izay hatrany ary fa toy ny fitakiana izay ataon'ireo mpandrara eo anivon'ny Université any Toamasina dia ny famotona izy ireo ny androany manoloana ny Office du Bac ary nanamafy ny fanambarana izay efa nataony omaly. MBS Toamasina. Nisy ny fihaonan'ny solitena sendika ny mpandrarany mpiasa eo anivon'ny Université ny Toamasina sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ity Université mpanjakana ity androany. Fifampiresahana izay tsy nahita bokany sy hoy ireto mpiasa kanefa mbola kasain'ny tompon'andraikitra noho ny asany any izy ireo. Iteraka olana goavana eo fampandehanan-draharaha eo anivon'ity Université ny Toamasina ity sy ny fanadinana baccalauréat toerana mofo raha tsy misy ny vahaolana faran'izay anarosi ny fanjakana ho azy ireo. Milaza ny ampitsahatra tanteraka ny asa sary fampitoana eto amin'ny Office du Bac Toamasina trano mantsy ireto mpiasa ireto raha tsy mivaly ny fitakiana. Ny fampidinika tao zahay dia zao ny zavatra niresaka tao dia hoe mangataka ry zareo mba sy akatona ny Office du Bac. Nangataka akory izy mba anao service minimum dia fahatelo manaraka an'izany dia ny examen mbola alefa ihany. Examen ankoro amin'izao fotoana zao zany. Dia raha nareo mahita moa teo iny raha vao nitenenina ry zareo hoe service minimum no angatahany zareo any amin'ny présidence dia hitanareo ny valy teo fa orakoraka sisy nanaiky. Raha vao nitenenina koa teo hoe mandeha ny examen dia raha nareo mahita koa moa izy teo iny fa sisy nanaiky ny mpiasa. Ny Office du Bac izay ampandianana dia sy nanaiky koa ny mpiasa. Eo amin'izay vaovao ny fitakiana izay hatrany vaovao tapatapany dia mitokona ary ny lanja sorabaventy ihany koa ny androanty ny mpampianatra firama amin'ny Cisco Manakary. Takina izy ireo nandritra izanty ny vacation nanomboka tamin'ny taona 2024 sy 2024 ary ny taona 2024. Eo ihany koa moa ny subvention 4 volana. Raha ny loharanom-baovao hatranty dia efa nanantona sy nangataka fanazavana tamin'ny tompon'andraikitra ireto mpampianatra ireto saingy sy nahazo valiny. Raha izay tany Manakary ho an'ny mahajanga kosa indray ary sika dia mitaraina amin'izao ny mpiasa misotro ronono eo anivon'ny ladoany malagasy noho tsy mbola nisitra an'izy ireo ny fisondron-drononony. Solitena ny mpiasa no nitafa tamin'ny mpanao gazetinay tao mahajanga. Samy mamonjy. Vola mitentana 90 miliara no tokony alohan'ny fanjakana ho an'ireo mpiasa misotro ronono eo anivon'ny doany malagasy manerana Madagasikara io. Tafiditra ao anatin'izany eto anatin'ny mahajanga voalohany na ato anatin'ny faritra boina. Araka ny fantatra nataony ity solitena ity dia tokony tany volana janoary tany ho any no nisy ny mpiantsonina DG Douane amoana io vola io. Nefa dia hatramin'izao tsy tapopoka ny famoahana an'izany vola mitentana 90 miliara fisondronono ny mpiasan'ny douane manerana Madagasikara izany. Fanamparazavana trano nafantarina teto fa tamin'ny andron'ny folo teo aloha marikaravany manana ny tondra dia nisy ny atao installation nomena azy ireo. Tsy azo nefa installation io katapaka tanteraka ary nametraka fantanena mihitsy izy ireo hoe aiza ny vola ny installation izy ireo. Aty aoriana nefa dia nampanaovina indray taratasy vaovao izy ireo mba hijerena akaiky an'izany installation izany.
tsy mivaly rehefa izy io ankehitriny. Zay no antony mahatonga ny reto solitena ny mpiasan'ny douane eto Mahajanga ireto zay misotro ronono manao antso avo sy mitaraina makasika andy izany. Zay ma retraité nameny ravalymanana installation ka installation io zany tsy azonay izy jiaby fa mitapahandreo ka ny rahany ny fitondrana zeo io zany hoe manaova dossier nareo ataovinareo dossier jiaby koropoka zay nagnano dossier io nefa hatramizao tsy tapopoky le installation ka mangataka aminareo zahay fa volanay mbola hitsy vola tsy hoe alefa karamanay mihitsy izy tapahandreo io avantagenay tamin'ny ravalymanana tsy azo installation io diaso lava foana ka mangataka aminareo zay ko. Anisan'ny sehatra ny sedra olana hatramin'ny nisy ny Covid-19 teto Madagasikara ny sehatry ny varotra, indrindra moa ny fivarotana ny kojakoja ilaina amin'ny tao-trano. Tsy nitsara niakatra nefa ny vidin'ny entana eny amin'ny mpamongady, ny mpividy anefa dia ny ena. Fa ny adiadiana ary eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Mathieu Princy. Naharitra ora ray izahay no nijanona teto amin'ireto mpivarotra kojakoja amin'ny fanaovana trano ireto. Mpividy lakoly iray no sendranay. Tsy nisy mpividy mikasika ny kojakoja ilaina amin'ny trano na ny iray azy. Efa oertaona izay no nianana toy izany hoy ireto tompona kankay roa ireto. Mitovy amin'ny vola maty ohatrany tamin'ny taloha tsony satria le olona zao ohatra hoe ikasa norona trano izy dia vohatra hoe vao nisy le confinement dia mijanona. Raha ataontsika hoe misy olona ohatra hoe folo ny te hanorona trano mety roa na telo sisa nanao dia zay olona zay nefa io ny fandritan'le kankay rehetrarehetra le olona tsy manam-bola ny entana niakatra be tsisy ohatr' izany ny vidina tôle, vy, carreau niakatra be daholo rehefa entana rehetrarehetra zany. Le anentana zany amin'izao hatramin'ny ny confinement dia niakatra be aloha ny vidin'entana voalohany indrindra dia ny fahefan'ny olona zany ny hena tanteraka satria ny entana tena foady eo an-taloha daholo ny vidin'entana amin'izao. Dia tsy dia misy tsena zany, tsy misy tsena mihitsy, tena sahirana be ny vahoaka, tena hoe any amin'ny sakafo sisany. Ankoatra ny tsy fisintsena, saika ny akabidy hatramin'ny 500 avokoa ny vidin'entana eny amin'ny mpamongady. Raha ny vidin'ny fansika tany amin'ny mpamongady mialoha ny fihiboana izao 3,000 ariary ny iray kilao, efa tafiakatra mahery ny 4,000 ariary amin'izao. Raha 3,4 ariary ny lasaky iray amin'ny simenitra dia efa tafiakatra 4,4 ariary amin'izao. Dia eo zany mba zavatra kely mahagaga anay hoe ahoana minisitry ny varotra zany tsy mba mampisy resaka satria izy io manko matetika le renentany reny le entana afarana dia saika ankarana ny tena mpanafatra anazy dia tsy mba misy mihitsy hoe fantaninan'le karana na inona tena zavatra marina na le sandam-bola mihena marina na tena hoe krizy era-tany le izy fa tena zay aloha dia mahatsiaro tena vomafy satria zao le volanay miasa lasa tsy ampitsony, clientnay tsy misy satria le olona tsy manam-bola entana niakatra be dia tsy fantako hoe aiza dia mba fandraisan'ny fanjakana andraikitra zany eo anatrehan'izay zavatra izay. Raha ny entana tena miasa amin'ny kankery zany zay mbola tsy naheno mihitsy mba nandray anjara le fanjakana hatreto dia ohatra ny tazapotsiny dia manony ataony zany ny karana mpanafatra entana fa dia tsy misy tsony hoe ahoana ty antantina rariny na tsy rariny. Ny totonga natrany amin'ny Antsasamanila ny vola matiny ireo kankay roa nanaovana fanadihadiana ireo. Raha nafaty roa tapitrisa teo aloha ohatra dia zarara mahafaty 4 amin'izao. Tsara ny manamarika fa vanim-potoana ny ririnina no tena fananganana fotodrafitrasa na koa fanorenana trano kanefa efa mihavidy. Araka izany ny olona manana hafa efa mividy. Eo amin'ny vaovao tapatapany ary dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny lehiben'ny Reporters sans frontières na ny RSF ao Afrika, Arnaud Froger, mikasika indrindra ny fanenjehana sy ny fanaratsiana ny Gaël Borgia ataon'ny tompona andraikimpanjakana sasany eto amintsika. Manameloka mafy ny fikasany fanjakana malagasy. Manapotsika ity mpanao gazety ity amin'ny alalan'ny fandefasana vaovao tsy marina ao anatin'ny haino amanjerim-panjakana ny tenany. Fanafaham-baraka ho an'izay ao ambadika izao raharaha izao ny fanosorapotaka ity mpanao gazety ity hoy hatrany ny fanambarany.
Ny vaovany maresaka iray sampirenena dia manomboka malalaka amin'izao ny fivezivezena ao Europa na dia mbola mitoetra zany valana aretina Covid-19. Araka izany dia misy indray ny lamina apetraky ny vondrona Europeana amin'izao entina anamorana izay fivezivezena izay amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia. Nzavandrema efa sy Andrakoto Malala. Amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia indray no entin'ireo firenena Europa miveziveze malalaka mba hisorohana ny mety hiparitany valana aretina. Azo atao tsara ny mandrafitra ireo taratasy manamarina fa vita vaksiny ary tsy mitondra ny valana aretina Covid-19 ny olona iray amin'ny alalan'ny fampisehoana ny QR code ao anatin'ny finday izay nampitondra n'izy ireo ny anarana hoe certificat numérique Covid européen. Firenena raiky amby roapolo ao anatin'ny vondrona Europeana moa no efa mankatoa azy ity raha toa ka mbola misalasala ny enina ambiny. Natao izao mba hanamora ny fivezivezena malalaka ao Europa ary ihany koa hamerenana amin'lohan'ny indray ny sehatry ny fizahan-tany. Manankely mandritra ny 12 volana io certificat numérique io raha ny loharam-baovao hatrany ary azo avoazina amin'ny fotoana rehetra. Nanamafy kosa nefa ny vondrona Europeana fa mbola mianaka ny valana aretina Covid-19 indrindra ilay variant Delta izay efa miparitaka ao Europa indray amin'izao fotoana izao. Anjaran'ny firenena tsirairay avy araka izany ny mametraka indray ny fepetra ho an'ireo olona tonga ao aminy na dia mampiseho ity certificat ity aza ka mety ahina ny fahasalamany. Nanomboka androany ny fasafasy na ny fiona na mivantana eo amin'ny soavaly solombavam-bahoaka sy ny governemanta. Niavaka moa ity fifanatrehana ity satria ampahana solombavam-bahoaka ihany no tonga niatrika ny fiona na androany teny amin'ny CCI Ivato. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Nozaraina roa ireo solombavam-bahoaka raiky amby 50 amby 100 tamin'ny fiona na tamin'ny governemanta ity. Androany dia ireo solombavam-bahoaka laharana voalohany ka hatramin'ny laharana 570 ihany no nanatrika ity fiona tamin'ny governemanta ity. Raha mpitsy kosa ny anjaran'ny laharana 770 ka hatramin'ny 150 amby 100. Raha toka nitoka sy nitehaka ireo minisitra sy ny premier ministra ary ny mpitondra kosa ireo solombavam-bahoaka miarady amin'ny fitondrana dia ireo marary ny vahoaka eto Madagasikara indrindra ao amin'ny distrika miporipory tany fahenina no tena mipotsipotseri ny solombavam-bahoaka avy amin'ny Antokotimo. Efa tena mampiteny moana mihitsy fitanga ny vidin'ny jiramaty ary atao minisitra fa mba tsy revokaika fa namokakaika ny vahoaka. Eo koa ny fatapahan'ny jiro soran'ala indrindra fa eny aminay eny moanary dia tokony jerevanao akaiky zany. Voatsena andro tsisy dia hitanao na hita-pirenena misy fokotany anankiray hoe andramena izay tapaka lava ny jirama dia loatra vao amanarivo naneo tsy fafaniny dia nahagary afaka orafitsy dia voavahana reo zany hoe efa mitondava zany dia voavahana zany olona eto amin'ny firenena ity koa dia mingafanao jirakaika amin'ity jiramaty. Manaraka izay mitodika amin'ny ministry ny fambolena ao anatiny ihany koa voakasika ny ministry farazarena tany nefa mitsy mitantasy ity eny momanaraka dia mamerina vahoaka amanetsy amesaka fambolena. Amin'izao nefa tsisy fanamboarana ny tohadrano lakan-drano voalazana dia matompo ray misy hoe tokony hojerevana zany efa mitabataba foana izay solombavam-bahoaka ao anatin'izay. Eo koa ny tsy fanalana ny fako sy ny tsikafa izay asan'ny apipaha izay tsy miasa misy ny apipaha eny aminay ny vahoaka ray ny tatsara no mandovo vola efa sairana manaraka izany. Eo koa ny fanasarana ny favarana ka mingavina reo minisitra mba hijerakaiky izany fambolena sy ny tohadrano eny aminay izany. Manaraka izay ny ministry ny fampianarana éducation nationale tsisy fanamboarana misy ny PP eny aminay efa tena tranainy daholo raha matoa ministra. Eo koa ny lycée efa mataona ny teny izay hoe kely lycée eny aminay efa tsy ombontsony ny tokony misy lycée anankiray izay apetaka efa voafaritra ny tany izay solombavam-bahoaka efa niteny hoe andramena misy tany malalaka hatramin'izao mbola tsy niainga ihany zany fa ao anay misy tira matoa ministra. Eo koa ny karamanometra fram be da be mbola sy voaloha eny aminay eny amoanary ny vacation mbola misy any hoe 2018 nefa ianao miteny fa voafehy zany aizy voafehy eo makasika ny école privé ataonareo zanakalafa mihitsy ny école privé raha misy fanampina na kit scolaire io na boky dia tsy mahazo ny école privé izay tena mitabataba amin'izao fotoana izao. Eo koa subvention izay tokony ampitomboana fa mijaly
ireo école privé reo ho an'ny misy ny fahasalamana misy CRCRD eny aminay eny Ambohimanara eny Ambohitroe tsisy ambulance fa ny lasa ny fiara sobaboakanay no mitady marasy sy mitondra ny faty fa hoana tsy ambulance eny aminay eo koa ny fitaovana tsy zarizary sary d'attente tsy misy ny fanjarana CSP2 mba hiangaviana koa mba atao izany ho an'ny misy sécurité publique andriamanto ministre aiza le lokalokana atao tety ho atao hoe poste avancé eny Ambatomanga sy eny ambony Tsindry fa mbola tsy vita hatramin'izao eo ihany koa andriamanto ministre zay malaza ny ao anatin'ny ISP INSP misy kolikoly avy lenta ao aiza ny fanazavanao amin'izany eo koa ny famonoana zay tsara dalàna atao amin'ny INSP mangataka aminao zay mba hovaninao satria zao no tratranay directa face à face dia mba vanio zay andriamanto ministre ny intérieur aiza andriamanto ministre ny le fifidianana chef d'octane sy chef de région zay takiny lalàna velona efa tapitra ihany ty efa rotaona sy tapany dia mbola aiza zany a mbola tsy vita hatramin'izao farany ho an'ny misy ny transport sy ny tourisme nakaiza ny DGN ACM andriamanto ministre nataonao tany amponjy izy dia aiza izy zao fa tsy mazava tsony na dia vitsy aza ireo solombavam-bahoaka tonga nanatrika ity fifanatrihan'ny solombavam-bahoaka ary mpikambana anatin'ny gouvernementa ity dia mbola noferana ho 3 minitra monja isaky ny solombavam-bahoaka ihany ny fandraisana anjara fitenenana fotoana izay tsy ampy hitondrana ny marary vahoaka amin'ny atsipiriany ho iatrany ny solombavam-bahoaka Todjo Andriamampandry mahazo 3 minitra avy moa zany a ny solombavam-bahoaka fa tena tsy ampy le fotoana zany nefa efa anzarena roa ny solombavam-bahoaka numéro 1 ka hatramin'ny 75 androany a dia rahampy 76 ka hatramin'ny 151 tokony hoe mba mivalapatra kokoa zany ny solombavam-bahoaka efa nisy nangataka moa zay hoe mba atao 10 minitra faravaratsiny a fa tsy nahazo fa nisy zany naty zany a eo voapita ny FDP hoe jerevinge ny vidim-piainana tena miakatra mijaly ny vahoaka ny asa famonoana asa tsy misy ny jirama tena miakatra miopapana ny fionana ny amin'ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernementa toy izao no fotoana tokony ahitana fa tena miasa ho amin'ny vahoaka ny fidy azy marina ny solombavam-bahoaka iray ny tsikaritra nefa dia fitehafana sy fanindrahindrana ny mpitondra ny petsaka tamin'ny lahateny ireo solombavam-bahoaka mpanaradia ny mpitondra fanjakana androany Tsikaritra tamin'ity fitondrana rajoely ity fa ny amafy ny fanidiana sy ny fampiasana ny haino amanjerim-pirenena ho an'ny mpitondra fanjakana irery. Tsikaritra ihany koa fa lasa fitaovana famonoana afo samy irery ho an'ny mpitondra ny RNM sy ny RNM, ny TVM. Mazava ny hevitry ny mpanao politika izay niresaka tamin'ny Asina Andriamalala sy Toky Ramarolahy fa tsy an'ny mpitondra fanjakana irery io haino amanjerim-panjakana io fa an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Fanadiadina. Tamin'ity fitondrana rajoelina ity no tena hita sy ny songadina fa lasa fitaovana famonoana afo sy fanasany ny mpitondra fanjakana ny atodohan'ny malagasy sisa ny haino amanjerim-panjakana. Isaky misy raharaha mafapana eto Madagasikara dia hita ho miakatra ao anatin'ireo haino amanjerim-malagasy io ny mpitondra na ny mpiaradia aminy. Toy ny zavatranga tany Atsimonosy taoriny ny famoahan'ny France 24 ireo zava-misy marina iainan'ireo tratran-kere any Atsimo dia nanao totoafo ny fandrosoana io vaovao nivoaka io tao amin'ny TVM sy RNM. Eo ihany koa tsy fahafahan'ny mpanohitra miditra ao amin'io haino amanjerim-panjakana io fa ny hevitry ny mpitondra irery ihany no tiany hiparitaka ao amin'ny haino amanjerim-panjakana. Aminay zany dia tsy pahanay marindrano ary eto koa zahay dia mbola manao antsoavo ho an'ny filohan'ny Republika, ho an'ny ministra tompon'andraikitra dia ny ministra ny communication dia manao antsoavo mba avereno foano fafao le ordonnance zany le nanodinareo an'le MBS zay mandeha amin'ny Star Times, amin'ny Canal 7 sy ny sisa satria ilaina koa satria nareo efa nitazominareo anareo samirery le vaovao ao amin'ny télé-panjakana io takan'izany zao io resaka any Atsimo hafa ny zavatra anaovana débat ao amin'ny TVM fa hafa ny zavatra nanaovan'le mpanao gazetiny France 24 ny investigation dia izay zavatra zay mifangaro zany raha ohatra zany ka mba ohatrany hoe rapport de force zany mba tokony hoe mba sokafana le mba nalefa zany le MBS tao amin'ny Canal 7 satria nareo dia milaza vaovao marina hatrizay ka eto zany manainga ny filohan'ny Republika ihany tsy dia mampilamina ny fiarahamonina loatra hoa le fampiasana le fitaovam-panjakana
ho an'ny mpitondra fanjakana samyrery fa avelao liberevo le télévision malagasy ny radio pirenena malagasy mba hidiran'ny fanoheranao fa manomezana sosikevitra satria izy mako ny manana ny convertir national zany azonao ka noho izany zavatra zany dia tokony hosokafagna zany io na sy maintsy sokafagna io zany raha iverenana ny tantara dia anisan'ny tolona nataon'ireo solombavambahoaka 17 tetsy amin'ny kianjany 17 Mey ny taona 2024 ny fahalalahany hainao manjerim-panjakana io ankehitriny manao ririndasa tsitsaroana ny mpiaradia amin'ny andro rajoel ka mamerina tsy fetezana nisy teo aloha rehefa azo ny fahefana. Anisany noresahana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany ny fatahorany fitondram-panjakana fatratra ny toko mpanohitra ka hitadiavana ny fomba rehetra tsy tenenan'izy ireo intsony mamentana amintsika izay vaovao izay ary mialy rarinombana sy Andra Kotomalala. Hita takatra tamin'ny alalan'ny fanovana ny sata mifendry fanoherana eto Madagasikara fa mitady ny fomba rehetra entina anampenam-bava sy anakanana ny atoko mpanohitra ary ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany atoko tim tsy ilaza ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tsy mampiambotra ny eo anivon'ny fandaharana miara-manonja amin'ny andraikitra napetraka tamin'izy ireo izay efa nampahan-kevitra miendrika sakatsakana rehetra ataon'ny fitondrana izay. Na intsy ny solombavambahoaka Maître Yantra Razafy-Manatsoa fa mipetraka ho mpanohitra foana izy ireo na inona zava-misy na inona zava-miseho. Ny antoko tim no antoko voalohany manana olom-boafidy be indrindra ao any antemera-pirenena. Tendika zany na inona tenenareo na inona tenenareo hoe antoko mpanohitra ny antoko tim miaraka amin'ireo antoko maro samihafa sy fikambanana maro samihafa io dia misy mpanohitra foana eto amin'ny firenena na asianareo sata io na tsy asianareo sata io dia ataony ihany nataonay mamety anazy io zavatra io rehefa tsy misy cadre légal zay tokony mipetraka ara-dalàna ahafahana manao fanoherana ara-dalàna. Miasa mafy ihany koa ireo compte fake ny fitondram-panjakana miezaka manaratsy ny antoko mpanohitra. Anisan'ny fehezahana hely mihitsy fa fitadiavan-tseza tsotra izao no ao ambadiky ny filazana ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ataon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko mpanohitra. No mafisy ny solombavambahoaka Maître Yantra Razafy-Manatsoa fa ny antoko politika rehetra dia mitady seza avokoa saingy mazava ary tokana ny tanjon'izy ireo dia ny ampandroso firenena ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Ny antoko politika atao hitady seza mba ahafahany manana fahefana ary manasoa ny firenena fa tsy hoe aratsiana dia hoe anareo mitady seza fotsiny zay aloha zany solombavambahoaka efa manana seza mahasolombavambahoaka anay ny fahafanananay no seza mahasolombavambahoaka io mahatonga anay tsy matahotra mijoro ary miteny ny zavatra misy na ao anatin'ny antemera-pirenena na ivelany antemera-pirenena. Fa zay fahefananana dia ampiasaina ahafahana mampandroso ny firenena ary ahafahana mametraka zay tombontsoan'ny vahoaka zay mba mipetraka araka ny tokony ho izy. Ankoatra ny resaka fanoherana sy ny olan'ny mpiasan'ny postra dia ny bahantoerana tao anatin'ny fandaharana androany ihany koa ny fahantrana lalina misy eto Madagasikara vokatry ny tsy fahaizana mitantana ataon'ny fitondram-panjakana sy ny tsy fahaizana manavaka ny laharam-pahamehana sy ny mahasoa ny vahoaka. Ato anatin'ity vaovao manaraka ity kosa no hitondrany zavandremahefa sy manorandremalala aminao ny teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana Sahy Omaly izay nairana tamin'ny mpisolovava Maître Willy Razafy-Njatovo na i Maître Olala niompana betsaka tamin'ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy mo malala-pandrenana mikasika ny sata amin'ny feny mpanohitra moa no votoatindresaka tamin'izany. Tsy matotra ary tsy manana ny maizy azy izay no azo ilazan'ireo mpikambana anatin'ny fitsarana avy momba lala-panorenana amin'izao fotoana izao. Voasila kory izay no nandray ny fahefana ireto mpikambana vaovao ireto dia manara-dreny rano sahady amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Ny hevitro nareo fa za ohatrany hoe ty antson'ny Andriamanitra sy ny razako mihitsy amin'ity zavatra ity satria ohatrany tsy izy mihitsy zany gardien de la constitution ny HCC fa tsy parlementaire akory lalàna efa anatin'ny constitution le momba ny fanoherana efa mipetrapetraka tsara sikosikirin'ny député atao zay tsy ampapetraka azy amin'ny toerana dia moa alefa indray any amin'ny HCC fangan'ny HCC mpanao lalàna fangan'ny HCC mba hoe mpanao hoe amboamboariko ty dia efa mety io zavatra io tiako tenenina amin'izay dia izao ils sont pas libres de leur volonté de sortir la vérité et le droit. Tadiavan'ny fanjakana ho fezina avokoa ny androm-panjakana misy eto amin'ny firenena
mitondra endrika ratsy eo anivon'ny sehatra iraisam pirenena nefa izany sy mba tanteraka ny filazana fa tany demokratika sy tany tandalany Madagasikara. Raha ohatra zao vao manomboka zao dia ampidirina amin'izany ireo olona voany fidiana anao ny asa io satria hitantsika araka ny teniny eloko sanandro fomba fiteny zany misy salegy mandroso mihemtra misy mandroso mihemtra tsy izy mihitsy zany satria fomba atao ananana baraka nyreto membre ny ACC reto zay fomba fiasa zao fa Andriamatoa Marc Ravalomanina nge na tianary na tsy hoe aniliana azy zavatra ohatran'izany tsy mikasika azy mihitsy zavatra io mitandrema fa arakaraky toetra ratsy atao amin'ny olona tahaka an'izao no lasa mambahoaka sy tian'le olona eran'i Madagasikara sy neran'izao toa zao le olona anaovana fetraketrahana tahaka an'izao. Zay fanteneniko tamin'ny andro nanaovana zavatra hafahafa tamin'ny Andry Rajoelina io izy lasa président fa za milaza aminareo fa raha mitoy zao zavatra zao ka mitoy ihany zavatra ataony IRD amin'ny Marc Ravalomanina président Ravalomanina zao toy zao hoe ho président rapiditra afaka aby satria ho laniny olona ho tian'olona sy mampapali anatin'ny fond vahoaka nge zavatra zao dia mihevitra ve ny mpitondra fa hanatsara ny endrika azy ireo ny zavatra ataony. Raha zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mampiakatra ny kôtiny Andriamatoa Marc Ravalomanina fa au contraire mampidina kosa ny kôtiny fitondrana amin'izao fotoana izao satria betsaka loatra ny zavatra tsy mety ataony mahantra le olona tsy mihinan-kanina tsy manam-bola mitsindrotsindroka amin'ny tsy fantatro izay fahoriana rehetra tsy misy ananantsika malagasy mbola ampianao ihany koa hitany be sy ny maro fomba hoe fampijaliana sy fanenjehana olona anankiray midina ny kôtiny. Nahitana fiainana ny teti-bolan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 2024 fa afa-po amin'ny tolotra ara-pahasalamana eto Madagasikara tokoa ary ve ny malagasy. Ity fanadihadiana ity no mamaly amintsika izay fanontaniana izay sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Mbola anatina miana ara-pahasalamana tanteraka sika izao ny andian'ny fahatelo amin'ny variant delta ihany koa efa mananotanina. Ny teti-bolan'ny ministera nefa nahinany fanjakana 4 faingo 2 isanjato ary ny famatsim-bola enatra amin'ny 120 faingo 1 isanjato. Ny tolotra ara-pahasalamana misy amin'izao anefa efa tsy mahafa-po. Ho anahy manokana aloha zay tsy dia mahafa-po loatra fa rehefa tonga any amin'ny hôpitaly ianao dia tsy maintsy vola miasa raha vao tsy manam-bola ianao dia efa eo zany ny raisina aloha nga misy hevitra. Efa niaina ohatra izany ve ianao? Teny efa niaina. Afaka zavainao? Ohatra fotsiny zao niditra hôpitaly ny zanako didiana dia vita ny fandidiana diny aloha tsy resana volalany fa resaka pasma raha vao tsy maloha vola ianao dia ohatran'ireny tsy haiko hoe mikosoka iny izy mikosoka ny ferin'ny zanako ao iny fa rehefa maloha vola ianao natao ke 500 fotsiny raha vao tampotampo le zanako ao dia tsy haiko hoe inona zany dikan'izany le karaman'le dokotera avy tsy ampy saly zany inona mahatonga azy manao an'izay. Zay aloha zavatra niainako sy efa hitako. Ako aloha zany fandraisana tanana an'ilay izy zany mahatonga azy tsy mety lay izy zany izy tsy mety lay izy fa le fanjakana tsy tonga dia mijoro mahitsy fa misalasala midikeodinaty zay vao manapa-kevitra narary teo aloha kely teo tamin'le mbola hoe misy anina teo reny narary dia lasa nakatsy amin'ny CSP2 dia ohatra misy hoe sosotrosaretina zany fahazahoako azy dia nakao dia eny nitsabony le dokotera atao fa zavatra fa nitsabony azy fa mbola tsy nindaisiny hoe efa inona filaza azy efa hoe le sosotraretina Covid zany dia noho ny avy eo nakany amin'ny dokoterana ihany amin'ny poste tany amin'ny poste zany dia erina tany dia zao no azoko tany dia ozy le dokotera hoe mandana reto dia zay vao azoko tsara hoe azithromycine inona lefa mihinana azithromycine tsy maintsy mihinana magnésium fa mana extra magnésium ve le azitro dia zay ny taratasy tao dia netiko tato amin'ny CSP2 satria dia dradradrazaina hoe tsy andavam-bola daholo ny any dia netiko tany le carnet tao amin'ny dokotera tao andavam-bola nefa eo zany misy an'le zavatra rehetrarehetra ao araka ny filazan'ny fanjakana dia nasehoko tao amin'ny CSP2 le izy vidina vola daholo any le fa tsisy an'izany hoe tsy vidina any amin'ny hainao aman-jery le izy miteny hoe tsy vidim-bola
fa rehefa mitonga aty aloha izy vidiana vola daholo vagesaka daholo. Le fitsaboana eto aloha tena tsarako ny tokony izy mihitsiny e, fa ny tena hitako mibahana amin'le fitsaboana resaka vola. Ohatra manokana zao le resaka hoe CSBD hoe hôpital Mpanjakana hoe maimaimpona ny zavatra atao rehetrarehetra dia ohatry ny arakaraka le izy maimaimpona ny anaovan'le dokotera tsy rambona amin'le izy eo satria na mifandraisana raha kitakita na ny ora rehefa tsy mipetraka amin'ny ora tsoa satria zao raha hoe amin'ny valo no misokatra amin'ny folo ry zareo vao mandray anao raha amin'ny roa zao no anina misy zany efa tena urgent tsy raha iny ianao fa hoe le raha fisakafoana zao fa tsy mandray aloha izay. Izaho anefa mbola milaza ihany koa ny fanjakana fa hisy poste budgétaire 224 ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ity ministera ity anefa no anisan'ny tsy halandromiromo ny fitakian'ny paramediko mikasika ny karama, ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpiasan'ny CTC tsy voalovola. Ny tena misongadina amin'ny ity lalàna amin'ny fiaintetebola mpanjakana na sipanitsina taona 2024 ity dia ny fiainany tetebola ho an'ny sosialim-bahoaka. Matoa tsy miraika amin'izay mampikaikaiky ny vahoaka aloha ny mpitondra dia tsy manohitohina ny toerany tsinona. Mazava fa tsy misy ny politika sy fandaharana asa ary paikady azo antoka hiatrehana ny sosialim-bahoaka. Fa minonafony be amin'ny fiahiana ny sosialim-bahoaka na fisehoana ho mavita. Tsy mahagaga raha tsy misy tokotaniny izay fanarenam-pirenena sy fampandrosoana. Mampikaikaiky ny maro ny tsy fandriampahalemana, ny fidanga ny vidim-piainana, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny famoronana asa sy ny maro hafa. Petraka araka izany ny fanontaniana. Mbola azo hitarainana ve ny mpitondra amin'izao? Na koa tena mihaino ny hetaheta-mbahoaka? Ny fandaharana Global News no arahanao rehefa avy eo rehefa vita ny fampahalalam-baovao ary izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana marina tohizany horonan-tsary ho an'ny androany ary ny horonan-tsary arahinao eto amin'ny fahitalavitra ny MBS dia time out horonan-tsary izay lalaovan'ny Richard Gere. Tapitrary ny fampahalalam-baovao izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.